Nanome fiofanana ireo tanora mpianatra mba azahoagna tanora kalitao ahafahan'izy reto miatrika ny fiainana sy ny hoavy. Ny fitaizagna dia tsy vita ny ray aman-dreny, ny teraka, fitaizagna zanaka na tanora fa manana didy ihany koa ny fiarahamony. Raha natsikaritra fa mikorosofagna amin'ny lalagna tsy tokotro izy ny tanora amin'izao fotoagna izao dia nandray fanapahan-kevitra ny ekipa ny Maefa Miaraka eto Nosbe nanome fiofanana ireto tanora ireto. Ny tanjona zegny tagnatin'le fiofanana zegny marobe zegny ny raha hita tsy mety zegny am'le gènetsika ka nampiofanana zegny ro gène aby mba ampiofagna le gène karaha roa zegny amin'ny resaka compétence de vie na hoe mba hahafahandreo zegny hiatriky ny hoavindreo amina mare zegny mba ho tsaratsara kokoa zegny mba ho hanana vision lavitra zegny reo amin'ny fiainagnandreo. Resilatra ireto mpianatra ireto fa tsara ary ilaigna ny fiofanana karaha ity satria maro ny zavatra nahazo teto ary nahatsapa izy reto fa lalana sy fitaizana tsara nahazo nandritra ny fiofanana. Karaha tany aminakahy manokagna zegny resaka fitiavana fa mbola tsy haiko hoe karakory ma le resaka ohatra hoe zany fandrindram-piteragna zegny na hoe resaka hoe le toetragny andavaniandro raha tokony ananany tsirairay zegny mbola tsy endriky nazava taminakahy na de za zegny efa magnano raha igny. Resaka comportement na resaka hoe personnalité ny tokony mahizy azy zegny olona tsirairay avy. De aminakahy manokana zegny tegna nianatra zay atao hoe fa misy raha haiko koa zay tamin'ny raha volagnindreo fa na mafisindreo zay raha jiaby tao zegny. Za zao zay fa mahay magnavaka hoe ty raha mety atao de ty raha tsy mety atao. Niatrika ary nandray anjara mavitriky nandritra ny fiofanana ity ihany koa ireo mpampianatra sy mpanabe ary ekipa ny Cisco izay notarity ny chef Cisco eto Nosbe.